fahaverezana F11 teny amin'ny lycée Andohalo ny ravina ny rara iverina ny zoma izao ny fampianarana. Mitania ny mpikamba ny CENI sy ny HCC ho sarotra ny azona vola anaovana fifidianana. Tety androm-pifidianana mila avoaka ny fanjakana mialoha. Manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soindry ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ho mpanajana nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika tonga nanantona ny filohan'ny CENI tetsy alarobia androany ny bureau politika TIM mbola miala nenany amin'ny tokony irosona amin'ny fifampiresahana amin'izao volana vitsy mialoha ny fifidianana izao ary mitaky ihany koa ny amohan'ny CENI ny tety androm-pifidianana faran'izay aingana. Teny antoerana Asinandriamalala Taiziniana. Mbola miala nenina atrany ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny tokony irosony heriverina rehetra amin'ny fifampiresahana mialohan'ny fifidianana. Takin'ny antoky ihany koa ny amohan'ny CENI ny tety androm-pifidianana mialoha. Ireo teboka roa ireo no anisan'ny tena nivohitra sy nitakin'ireo bureau politika TIM ireto nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny filohan'ny CENI androany. Tsara aloha ny manamarika fa zay teo anivon'ny antokotiko Madagasikara no nangataka ny fionana sy fampiresahana teo amin'ny CENI zany. Nanantony zay satria zay hatramin'izao dia tsy mitsahatra ny manao interpellation amin'ny isina fifampiresahana hiatrehana ny fifidianana. Zavatra anankiroa no nataonay taty name zay proposition amin'ny tondrana ny zotra-pifidianana amin'ity taona ity ary ny faharoa mbola miantso ny fifampiresahana satria ataonay fa mbola tsy tara. Na izao ary tsika ny mifampiresaka hiarahanomana n'izay fifidianana andraisan'ny rehetra anjara sy mba hoeken'ny rehetra ny vokatra eo zay. Zay ny tena antony natongavana eto zany dia nanao an'izay interpellation zay ary nanatitra ny taratasy mihitsy moa zany manamarika an'izay fitakiana sy tolo-kevitra avy aty amin'ny antoko zay ho anatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity. Ankoatr'ireo fitakiana ireo dia nandroso sosikevitra hanatsarana ny zotra-pifidianana ihany koa ny antokotiko Madagasikara. Ny faharoa nanao zay ny proposition raha makasika na refonte de la liste électorale fotsiny ny anao zay ny hitakinany hoe tokony asina ny révision spéciale mialohan'ny fifidianana. Ohatra ray zany ao anatin'izay manao koa zay hoe maninona moa no tsy manaraka tsika zany zao ratifie ny charte ny Union africaine ny SADC maninona tsika tsy manaraka norme amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto dia zay ny anisan'ny takinay hoe aza homanina rery ny fifidianana fa ndao hiarahanomana ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana na ny société civile na ny mpanao politika ny CENI ny fitondram-panjakana ndao hiara-hijeran'izay fifidianana izay mba hialana ny mety olana sy rapitso rafakapitso. Hatreto mbola andrasana rehetra fatratra ny amohan'ny CENI io taty-pifidianana io na dia mbola tsy misy aza ny vola ahafahana manao izay fifidianana izay ho an'ny CENI. Mila faritana ny tety andro hanomboa ny fampielezan-kefim-pifidianana. Mila faritana ihany koa ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana aleo hijanona zany raha toa ka tsy mahatratra 520 ny mpandray anjara. Sombony tamin'ny tolo-kevitra nentiny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanotandalana ireo androany momba ny fifidianana. Voaresaka ihany koa ny mikasika ny fampanajana ny zon'olombelona sy ny fanagadrana olona amin'ny tsirariny. Zavandriamahefa Tokiramazola. Mbola tsy mipetraka ary tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny zon'olombelona eto Madagasikara ho ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanotandalana na ny ACD2D androany. Anisan'ny tena ahitana taratra izany ny raharam-pitsarana sy ny famonjana olona amin'ny tsy ara-drariny neto amin'ny firenena. Ny zon'olombelona raha tsy voafolo misy profo mazava tsara fa meloka le olona tsy tokony ho gadrana fa raha ohatra ka tsy izy kosa tokony avoaka le olona. Jereo tsara tsika eto amintsika be dia be ny fonja efa mihoatra ny tokony ho zakan'ny fonja ny olona ny ponja satria itsika io tsy ny mpitsara ihany fa ny toe-tsaintsika mihitsy ny toe-tsaintsika malagasy tia lafa misy zavatra kely dia toriko anao gadraiko anao zay ny toe-tsaintsika malagasy zay dia tonga any mpitsara le izy dia zay tokoa tonga mpitondra le izy dia zay tokoa kanefany mifanagadrana olo ndraindray mahafaty antoka amin'ny firenentsika. Raha ohatra ko olona manam-pahaizana izy tsy miasa rehefa aizana aveo dia any amponja tsy verina akory tsy misy hoe ianao dia atao asa anterivozina ho anao an'izao asa zao tsy mandray karama anao fa miasa ho an'ny fanjakana tsy misy zany amintsika eo fa tonga dia fa zay nataontsika makany atsika dia an'le olona dia akoatra izay
nitondra tolo-kevitra ny amin'ny tokony hanovana ireo pitsopitsony ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana ihany koa ny ACDDED. Ny campagne électorale tokony faritana hoe manomboka oviana campagne électorale de plafonnement ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana zay zany voaresaka atao volavolan-kevitra zao le ary aveo ny ty tena anankiray vaovao dia ny fifidianana eto Madagasikara raha tsy mihoatra ny 5 isan-jato ny mpandray anjara dia tokony foana ny fifidianana. Nanamafy ihany koa ny ACDDED androany afa fanaovana tsinotsinona ny lalam-panorenana ny valitenina nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny ACC momba ilay taratasy fankakevitra nalefan'izy ireo teny amin'ny ACC hamakasika ny fijabahan'ny filoham-pirenena amin'ny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombam-bahoaka ny volana Desambra lasa teo. Ino moa valiten'ny ACC iny ary mampalahelo kely ao anatiny mampalahelo ao anatiny dia ity no iverindreo fa président rery manao ny taratasy iny ninay de décision collégiale ary ny ACDDED dia tsy association tsy fikambanana fa organe constitutionnel. Article 43 ny constitution tsika voasoratra noir sur blanc io ampatsivina satria misy tsy mahay an'izany. Article 43 ny constitution de manamarina ny fisiny ACDDED ny andraikiny koa de voafaritra ny 2015-001 zay ny lalàna mifehy ny ACDDED. Raha tsy ampy zay de tokony mangataka ty izy hoe tsy hainay mikasika anareo fa dia zay tsy fikambanana zay tsy ny direction rattachée tsy zany mihitsy zay fanaovana tsinotsinona ny constitution zay ny tsy maninona fa ny constitution nijerena fa tsy zahay zay tsy zan'olo tena hoe ty zahay fa nisy lalàna manindry anay eo misy constitution manindry anay eo ary zay reto olo voafidy aby fa tsy olo voatendry. Namoaka ny boky demokrasia andiany fa 5 ny ACDDED androany apejy misy 7 mirakitra volavolan-kevitra maro atony fiarovana ireo mpampaneny lakilosy ny demokrasia ary ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana. Tsy maintsy atao amin'ny taona ity ny fifidianana rehetra hoy ny mpanao politika Alain Mahavimbina. Mila voaka ny fanjakana mialoha ny tety androm-pifidianana ahafahany mpisehatra rehetra miomana ho amin'izany. Voarara ny lalàna ary mety hiteraka krisy politika hafa eto amin'ny firenena ny fikasana nitatra fipitom-piasana hoy ity mpanao politika ity. Ilaina ny fifampiresana databatra boribory andaminana izany rehetra izany. Fanadihadiana ny Zavandriamaefa eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Toky Ramarola. Andrasan'ny mpisehatra politika indrindra ny antoko politika maro eto amin'ny firenena ny amoahany fanjakana ny tety androm-pifidianana rehetra izay tokony andeha amin'ity taona ity. Efa nilaza raha teo ny CENI fa tsy maintsy atao amin'ity taona ity ny fifidianana kanefa mbola tsy fantatra mazava treto ny tety andro anatanterahina izany. Mila fantatra dia izao anefa izany ho ny mpanao politika mba hahafahan'ny mpisehatra rehetra miomana hafa indrindra ny vahoaka malagasy izay efa miandrandra fanovana. Misy ny texte anankiray izay manambara fa 90 jours ny 70 andro alohan'ilay date de scrutin hoe date zay anombohan'ny fidianana no tsy maintsy amohan'ny fanjakana le décret miantso ny vahoaka ho amin'ny fidianana. Atsika zao mbola lavidavitra ty mbola ty amin'ny volana février tsika zao dikan'izany raha ohatra ka atao kadikady tsotra zao tokony any amin'ny septembre agny no na hoe aty amin'ny mois d'août aty zany ny tokony tafiditra agnatin'ilay période 90 jours dia tokony hanaovana an'ilay famoahana amin'ny fomba officiel hoe fiantsonan'ny mpifidy. Ka nefa araka nambarako teo ilaina ihany ny ahazahoana hantoka bebe kokoa zany hoe mampisy kokoa ny motivation amin'ny teny frantsay ho an'ny vahoaka ny amantarany mialoha ny date satria sady eritreritra izy hoe ifidaniza ny hoe amin'ny fomba hoana ahafahany ampandany le olo fidinina. Ilaina ihany koa io manome tosika bebe koa ny mpanao politika koa anao irotsaka izy satria zay ny activité politique zany mirotsaka fidianana. Ka eto moa ilay naovantsika ohatrany hoe manentina mihitsy zany ny isian'ny motivation bebe kokoa na hoe ho an'ny gouvernement zany ampahafantatra ny vahoaka fa hoe irosa fifidianana tsika amin'ity taona ty ary na dia tsy mbola ilaza date exacte izy fa tokony lazaina mihitsy amin'ny volana zao dia mirosa agnatin'ny fidinana voalohany tsika mba ahafan'ny rehetra zany
mampitombo ny herim-po sy herin-tsaina ao anatiny hiatrena sy andraisina anjara mihitsy anatin'ilay fifidianana. Nambaran'ity mpanao politika ity hatrany afa fanitsakitsahana tanteraka ny lalam-panorenana ny fikasany izao fitonana izao anitatra ny fiepito-piasany. Lalàna ny mamaritra tsara rehefa tapitra ny mandat dia tsy azo ataony manalava azy satria ny antony ny io mandat io dia mandat voafaritra lalam-panorenana ary ny fametrahan'ny olo anankiray eo amin'ny toeran'ny olom-boafidy dia tsy maintsy miainga eo amin'ny alalan'ny fifidianana ary fifidianana dia ho an'ny vahoaka. Nanamafy ity mpanao politika ity afa ilaina ny fikaonandoam-pirenena mialohan'ny anatanteraina ny fifidianana mba hisian'ny fijery mitovy amin'ny fanatanteraina izany. Fifidianana madio mangarahara ary ekenydrehetra no tanjona ho ny fanazavana. Manodidina izay vaovao izay mety tsy hanampy arabola ny seni ireo mpamatsy vola mahazatra ny Madagasikara raha toa mbola miziriziry amin'izao firafitry ny seni sy ny HCC izao ny mpitondra fanjakana. Mibaribary loatra mantsy famotanily ireo mpikambana mandrafitra ireo rafitra roa ikirakira fifidianana ireo ka tsy antoka fifidianana madio sy mangarara velively ho ny mpanao politika Lazara Rafafary Arson. Asinandria Malala Taiziny. Usatra ho antsika eto Madagasikara ny ahazo vola anaovana fifidianana amin'ity taona ity raha mbola ireo mpikambana ao anatin'ny HCC sy ny seni ireo no ikirakira fifidianana hoy Lazara Rafafary Arson filohan'ny antoko politika RCR. Hita mibaribary loatra mantsy ny fitalan'ireo mpikambana anatin'ireo rafitra ikirakira fifidianana ireo ka tsy antoka mihitsy ny fifidianana madio sy mangarahara ary indrindra tsy ho ekeny rehetra ny valim-pifidianana izay ho kirakiraina izy ireo. Ny tena olana zany dia hoe raha mahita volontsika ahita vola avetsika le crédibilité le fanjakana rahantsika malala fa mampirany seni dia fianakaviany amin'ny gouvernemanta voalohany seni ny ao amin'ny HCC dia fianakaviany any amin'ny mpitondra zany hoe na ny communauté internationale ary zany dia afaka mametraka hoe tsy azo antoka neutralité ny mpikarakara sy mpamoaka valim-pifidianana noho izany raha tsy vonona mpitondra fanjakana hitady ny crédibilité n'izao tontolo izao dia tsy ho tafavoakatsika ao anatin'ilay fifidianana satria le fifidianana mila crédibilité efa fantatsika raha teo nefa ny cote de popularité ny mpitondra amintsika amin'teny izao fa milatsaka ambany dia ambany ka manamora kokoa ny ady an-trano izay environnement zay raha ohatra ka forcena le fifidianana tady crédibilité aloha zany ny voalohany rehefa tsy manana crédibilité mpitondra dia mampiantso izy nivelan'ny fitondrana ray manontolo dia miditra amina hevitra consensus na raha manana hoe ahoana ny itondrana le fifidianana dia tahaka ny natao hatramin'izay mirecomposé nisy an'izany angeteto hoe nanangana ny corps électoral spécial atsika tamin'ny andro nanangana senia dia misy recomposition foana le équipe rehefa hita hoe tsy ho tafavoaka le izy noho izany rehefa tsy manaiky anetry tena fanjakana hiditra ao anatin'izay fandinihana ny recomposition d'équipe hikarakara fifidianana dia azo antoka ny simin'ny korotana na mialoha na ao anatiny na aorinan'ny fifidianana. Hatreto mbola misy tery ary mbola fampitadiavana ny vola anatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity. Raha voasoratra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 324 dia mbola 570 miliara ariary monja ny teti-bola ny seni natoka ny fanjakana anaovana fifidianana izay tsy mampivelively anatanterahana izay fifidianana izay. Tsara ny manamarika fa efa laza ny filohan'ny seni ny 14 janoary lasa teo fa tsy ampy anaovana fifidianana io vola io ary ireo mpamatsy vola mahazatra dia tsy mbola nandry ny esam-peo mihitsy ny amin'ny teti-bola anampiny any Madagasikara amin'ny anatanterahana fifidianana. Pejiny toe-karena mety mbola ho mafilavitra noho izao ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara afaka volana vitsy raha nambara ny Lazara Rafafary Arson voatery mampiena sady ny vola ampiasaina ireo mpampiasa vola eto amintsika no ny taotry ny krizy politika aorian'ny fifidianana miantraika mivantana amin'ny malagasy anefa izany. Asinandria Malala sy Tairiny Anatrany. Miena ny mpampiasa vola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no ny aiain'izy ireo ny amin'ny mety hipohan'ny krizy ara-politika eto Madagasikara mialoha na aorian'ny fifidianana. Mifampiankina betsaka mantsy ny lafin'ny ara-politika, ara-toe-karena ary lafin'ny ara-tsosialy ho antsika eto Madagasikara. Efa hita manangasanga ny krizy politika ka mamotika ny toe-karena ary misy fiantraikany amin'ny sosialim-bahoaka. Efa volana janvier tsika sao dia efa mahita inflation ambony be mihitsy raha oharina tamin'ny volana janvier tamin'ny heritaona. Dikan'izay iroso ao anatina krizy ekonomika indray tsika. Dia nefa efa mimanao anatina fifidianana tsika dia mifandray le environnement économique sy le environnement politique. Ka raha tsy voahatsika le rafitra dia miverina foana io isa taona.
ao anatin'ny volana janoary febroary tsika zao a période de crise tsika zany dikan'izay a miaratsy ny valeuran'ny ariary raha ny tokony ho izy a manomboka any amin'ny volana may any tokony efa mba miariny tsika nefa raha jerena n'izao zavatra misy zao a dia sarotra ny inona fa andeha amin'ny tokony ho izy satria le environnement politique misy miaffecté an'le environnement économique rehefa fantaky ny opérateur économique sy ny mpisehatra any amin'ny toekarena rehetra fa tsy lamina ny politika antsoatsy dia mampiana ny investissement izy ao anatin'le firenena anankiray noho izany ny tahotra ateraka le environnement politique any amin'ny sehatra toekarena dia miteraka fiemorana ara-toekarena dia rehefa miteraka fiemorana ara-toekarena io a dia miverina moramokany fiarahamonina hoe vitsy ny investissement vitsy ny vola modina vitsy daholo ny activité économique rehetrarehetra dia manararoatra n'izay ndrea ny any fiarahamonina manao zay isiny mikorotana dia mifandray daholo izay marafitra n'izy hoe rehefa mahany problème Madagasikara dia mijery an'ireo rafitra anankitelo ireo a fa tsy ampy raha amin'ny alalan'ny fifidianana fotsiny no hamahantsika an'le olona satria hiverina eo ihany indray tsika. Arak'izany dia vahaolana maharitra no ilain'ny vahoaka malagasy fa tsy vonjy tavanandro toy ny ataonda joelona amin'izao fotoana izao io. Lasa fisehosehoana ivelany ny mahamaika azy tahaka ny fanaony hatramin'izay fa tsy mitsinjo lavitra ka tsy mahalala ny tena mahasoa ny vahoaka akory. Faniena ny fanondranana lotsina ka ny Eropa tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa araka ny tatitra mikasika ny fanondranana io vokatra io. Lotsy 5,7 taonina no nalefa sambo, 12 taonina nalefa fiaramanidina izay mitotaly 7,7 taonina raha 7,7 taonina teo aloha. Misy fiantraikany amin'ireo mpamboly sy mpandrarà ary ny toe-karena ankapobeny fioenany io. Ny herinandro fahatelo amin'ny volana janoary teo no ny farana ny hetsika arabaritra ho fanondranana lotsy ho antsika teto Madagasikara. Teo nelanelan'ny rofo faingo 7 ka hatramin'ny €3 isaky ny kilao ny vidiny nandraisana azy atany n'ireo tsena Européenne araka ny tatitra mikasika ny lotsy hatrany. Fa mampanay ny fiatrian'ny malagasy ny fiainana tsy ho atsy ny mpahay toe-karena Jean-Jacques Ratsetson androany. Tsy manana finiavana politika, hiatrika ny olana ara-toe-karena ny fitondrana. Izy fiatraikany mafy any amin'ny lafiny ara-tsosialy ny vahoaka malagasy anefa izany ho ihany fanazavana. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. Ia mafy ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara atsy hoy ny mpahay toe-karena Jean-Jacques Ratsetson. Anampitrotraka ny fidangany vidim-piainana ny vokatry ny fitongana ny sandany ariary, ny fahasimban'ny lalana sy ny fijojo ny rotsakorana mandritra ny fotoam-pahavaratra. Ny tsy fananana finiavana ara-politika apetraka ny mpitondra ihany nefa no mahatonga izany. Anka ny vahoaka no mizakatra ny vokatry ny tsy fahaizana manapa-kevitra amin'ny drafitra politika ho fanarenana ara-toe-karena. Ny ekonomia efa tsy mihodina dia vao mainka mikatso satria tsy maintsy hiteny daholo ny mpitondra entana hoe manimba tomobile ny lalana marina zany. Mampandany lasantsy satria anao mampiditra 2 première sy 2e foana marina zany. Dia sonitra zany ny sarany entana, dia sonitra zany ny vidiny entana. Etsy andaniny angefa fantatra ny resaka sandam-bola. Na mahazo aina raha ny sandam-bola tsy medina ny vidiny entana. Fa raha vao miakatra izy dia miakatra ny vidiny entana. Mahazo aina ny sandam-bola tsy mihetsika ny vidiny entana. Menjera ny sandam-bola miakatra ny vidiny entana. Zay ny mahatonga hoe hatramin'izay fiakaran'ny vidiny entana efa tafakatra any amin'ny 50,000%, 60,000%. Ny sandam-bola vao niena 7,000% monja. Fa averiko foana io 7,000% io tsy misy tany mataty an'io. Fa na États-Unis raha mampanjera ny volana 7,000% dia mitovy amin'ny Madagasikara ny farim-piainan'ny olona any États-Unis zavatra mekanika io. Rehefa menjera ny volanao ary eo tsy mahasakory mampiana sandam-bola ny 100 isan-jatony. 100 isan-jatony zany tsy misy tany eto tany. Tsy misy firenena eto tany mataty an'izany hoe fiainan'ny sandam-bola 100 isan-jatony. Ny tsika 7,000% mbola eto tsika amikeo andoha asorina aveo io midina flottement io satria asorina. Ny vahaolana amin'io tsy misy afa tsy asorina io dia akarina ny sandam-bola zay mampidina ny vidiny entana. Ny fanomezana fahafahan'ny vidiny vahoaka malagasy ihany no vahaolana ahafana manavitra sy mamany olana izao no mafisiny fa tsy miankina amin'ny ady any Ukraine sy ny Covid-19 velively ny toe-karena eto Madagasikara fa miankina amin'ny politika apetraka ny mpitondra. Raha miteny azo aminareo androany hoe ina ny azo n'ity roa alina ty dia miteny daholo hoe tsy mahazo neniny fa vao vaky ty tsy izy odina rapiditsona. Mora sasarotra mahazo an'ity faran'izay sarotra
io zany nidiran'le fahefahamividy sy fahafahamividy. Le fahefahamividy lazaiko voalohany de hoe ty tsisy ilana azy, akarina ny fahefahamividy de lasa mahazo zavatra ty ahoana nanaovana azy, akarina 200 sanam-bola lasa mahazo entana efatra avoeny ny azo ny androany ty 2 arivo ty 2 alina ty azafady. Le fahafahamividy ndray faran'izay tsotra nataotsika hoe ariarenina raha ny kilao ny vary ka tsy manana ariarenina ianao aposy tsy afaka mividy vary ianao. Zay le fahafahamividy. Le fahafahamividy zany le hoe ahoana ny anaovana ny azahoanao an'ity tsy ty fotsiny fa maro be am'ty isam-bolana tsy tapaka. Zay le fahafahanao mividy, zay le fahafahamividy. De le hoe atao mitobaka ny asa. Fomba fampitombona ny asa de le lazaiko hoe rehefa foana ny midy afaka makafe fetra 3 alina ariary de atao mahazo trano. Lesina ho an'ny vahoaka malagasy izao fotoana tokony isainana sy ibanjinana ny hoavy. Ny amba afatra ny malagasy aza mijery tavan'olona tsony. Tokony ny hevitra tiavo ny tenanao. Ary am'izay zay hevitra hitanao fa mahavany olona anao. Fa ianao raha vao manaraka olona de zao tadidina. Raha makany akady ny olona iny ianao manaraka azy any akady. Fa ianao maty any fa izy manana parachute volamena. Izy tsy taraika ao am'le ady ao izy fa tafavoaka izy. Fa ianao zay nanaraka azy ny hoetiny any tavelo daholo miprofo efa ho 770 malagasy zao ny mahantra. De tokony tsy hijery olona tsony, tsy mijery tavan'olona tsony, aza mijery tavan'olona tsony. Fa zay hevitra hoetin'le olona hitanao fa tonga de misy fetraka any amin'ny fiainanao arahana. Andraikitry ny mpitondra sy ny politika apetrany ny fahatsarana sy ny fandrosoa ny firenena. Ireo no mitotongana hoy ity pahitoekarena ity dia vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fananany mpitondra vahaolana amin'izany. Isan'izany raha ny fanazavany io vidim-bary izay 4,000 ariary sahady io ny kapoaka kanefa mbola tsy ao anatin'ny fisasahan'ny fotoam-pahavaratra akory. Iverenantsika ny vaovaon'ny politika tsy misy fiafarany ny raha matahory ataon'ny fitondrana anafenana ny tsy fananany hery. Fotoana izao hietsehana amin'ny fanomanana ny fifidianana mba ho tena mangarara sy madio ary ekeny rehetra izany. Afitra Solondraibe sy Mathieu Prince no amentina amintsika ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny akapen'ny solombavim-bahoaka voafito amin'ny boriboritany fadimy ny antso sy nanentana ny olona ho sa hijoro sy tsy anakilembenana amin'ny tsindry sy raha matahora maro samihafa miatra amin'ireo samy teny eto amin'ny firenena. Isan'izany ny raharahan-dra matoky Clément Sarary ny rina. Aleo isaraka tsara ny andraikitry ny mpanatanteraka sy ireo rafitra maro samihafa iaraha mahita fa fialokalofan-drajoelona sy ny ekipa noho ny fanazavana. Dia zay no anentanantsika rehetra ny anasahitsika mijoro satria zay le politika rehefa mila mahataty zay eo amin'ny fitondrana mahataty tsikera, rehefa tsy mahataty tsikera ajanony fa azany rafitra na ny rafi-pitsarana na ny mpitandro filaminana na inona endriny no hoentina manampim-bava ohatra amin'ny akapeny. Zay moa zany ny tena fomba natao teto tsy azo ekena ny toy izany ka araky ny tenina manafaniry teo hoe tsy ho mandrakizay, tsy mandrakizay ary tsy ho mandrakizay ny fipetrahanareo amin'ny toerana io fa nenenanareo iny raha ihany de milaza aminareo izay tena nenenanareo ary rovidinareo lafo tsy resaka valy faty ny resahako eto fa hoe afaka miara-miaina tsara tsika tenindrareo rehetra ny ohatra hoe tsy aleo ve tsika mifampiresaka amin'izay tsy aleo ve atsahatra ny herisetra tsy aleo ve atsahatra le fanakorotanana fa le korotana le vahoaka malagasy Averimberiny mpamakafaka politika fa mila miaiky ny tsy fahombiazana izao fitondrana izao. Ambety teniny ihany koa ny mikasika ny fanatanterana ny fifidianana izay tsy mbola hita soratra hatramin'ny androany. Mba manaova profil ba tsy mahafaty ny manetry tena hoe misy zavatra kosa tena tsy vitatsika, misy zavatra tsika tsy tafavoakatsika. Inona ny tokony atao? Raha zany teny aminareo zarao aminay fanjakana fa ndao amboary ny fomba fitantananareo efa kely sisa lizy amaranako alizy de zao avoay ny datim-pifidianana. Aza fihinana ao anaty poketra anareo, ao anaty cartable anareo, ao anaty valise diplomatique anareo, ao anaty tiroara anareo tsara tare ao le datim-pifidianana mba hanaovana ady akafetsena fa avoay ary mitodika amin'izay mieritreritra ho candidat retsika mba hitaka an'izany satria mila fiomanana ny fitantanana firenena, mila mahafantatra koa ny vahoaka hoe iza daholo le candidat fa tsy amin'ny vanim-potoana fampilezan-kevitra vo hisafidy fa mila hainy meloha zany natao hoe pré-campagne. Ary ny seniko mila manana fikarakarana tsara,
mila avoaka amin'ny tablo eny am'ireny braoa andatsambato reny a eny amin'ny tranom-pokotany trampokon'olona ny liste ny bureau de vote sy ny liste mifidy ilaina mahafantatra an'izany ahoana ny carnet mpifidianana araky ny protocole na sadek tokony isy sary mba elana an'le bureau fictifa elana an'le doublon sy ny sisa lafim-baovao fatanteraka kosa indray niakatra kodisandro any maraina ilay mpianatra verifinday fononza sy ireo mpianatra sasany voaroiroy nangalatra izany teny amin'ny lycée Andohalo ny ravina ny rara taorin'izay raha ny fanazavana nentiny talentsekoly ny zoma izao no iverina ny fampianarana eo anivon'ity sekoly ity raha ny fanazavana trany zavandria mahefa tokira marola tao aorian'ny antso nataon'ireo mpampianatra eo anivon'ny lycée Andohalo sy ireo mpampianatra nitaranja fanatanjahantena rehetra eto Analamanga omaly momba ilay raharaha fahaverezana finday iPhone 11 hakana voaroroy mpampianatra iray teo anivon'ity sekoly ity dia niakatra kodisy androany ilay mpianatra tompon'ny finday sy ireo mpianatra sasany voasaringotra tamin'ity raharaha ity naharitra ora maro ny fifampiresahana teo amin'ny andany sy ny ankilany niaraka tamin'ny ray aman-dreny sy ny talentsekoly ary tazana atao ihany koa ny diraina Analamanga sy ny Sisikona Antananarivo. Tsy nazahoana fanazavana tamin'ny Antsipriana nefa ny talentsekoly sy rehefa nanontaniany ny mpanao gazety. Nilaza kosa izy fefa nilamina ny raharaha ary efa tsy atahorana izy toy ny intsony. Amina ka niravina ny disadisa izay niteraka savorovory be nitatra be iny a niravina nilamina fa nisy ny fifanazavan-kevitra teo amin'ny rotota dia lamina tsy misy atahorana ntsony lasa zao ndray zao fa nilamina. Ny zoma ho avy izao kosa no iverina amin'ny laony ny fampianarana eto amin'ny lycée Andohalo raha ny fanazavana trany raha tsy ahivina nampiato ny fampianarana nanomboka omaly tolakandro ireo mpampianatra eo anivon'ity sekoly ity niaraka tamin'ireo mpampianatra taranja fanatanjahantena rehetra eto Analamanga. Notakin'izy ireo tamin'izany ny ampiakarana kodisy ilay mpianatra verifinday ary ny fifonana ampabemason'ny ray aman-dren'ilay mpianatra izay nitory io mpampianatra io. Manodidina izay vaovao ny fampianarana izay nisokatra tamin'ny alatsinainy 9 febroary ary farana ny 17 aprily 2024 amin'ny 100 ny fisoratana anarana amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat 5,1 alina ariary ny sarany fisoratana anarana ho an'ny mpiadina an-tsekoly 10 alina ariary kosa ho an'ny mpiadina tsy miankina amin'ny sekoly ary iray tsy ariary ho an'ireo teratany vahiny raha ny tety andro mpanadinana ho tanterana ny 17 hatramin'ny 20 jolay 2024 ny baccalauréat ankapobeny andiany voalohany amin'ny baccalauréat teknika sy ny adina ara-panatanjahantena itony 420 hatramin'ny 17 jolay kosa ny andiany faharoa amin'ny baccalauréat teknika. Faolana sedrany kompania nabakabaka ato anatiny tsy fafany ireo seranam-piaramanidina hafa ankoatra n'Antananarivo misokatra 420 amin'ny 420 ora. Io sehatra io anefa dia isan'ny mampiodana ny toe-karentsika ka mila andraisana andraikitra faran'izay aingana hoy ny fitarainan'ireo kompania malagasy. Afitra Sondrabe, Mathieu Princy. Loharanom-bola ahafahana manatsara ny toe-karena ny fisian'ny sidina nabakabaka ho antsika eto Madagasikara dia misy ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar no miandraikitra voalohany sidina nabakabaka arahin'ny ASECNA na ny Agence de la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar ary misy ihany koa ny ADEMA sy ny Ravinala. Ankoatra ireo mpiara-miombona antoka maro samihafa izay ao anatin'ny fanarahana ny sata iraisam-pirenena ISO 9001 tamin'ny 2012. Mialohan'ny sy ny valinaretina COVID-19 dia ny fivezivezena maherin'ny 3 sy 5 alina eo noho ny andreketan'ny ASECNA. Ny zaka ny voka-dratsy ny valinaretina izay avokoa ny maneran-tany. Manodidina ny 5 alina ny fivezivezena nisy teto Madagasikara nandritra ny 2022 teo. Isa nefa niezaka apetraka ahafahana ampiakatra izany, kanefa misy ny olana sedrain'ireo kompania eto an-toerana izay nanaovan'izy ireo fitarainana tamin'ny tompona andraikitra. Ny ankamaroan'ireo seranam-piaramanidina tsy misy misokatra 420 ora amin'ny 420 ora, afa-tsy ny etsy hivato ihany ka mety isy ampisy olana eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Fiaramanidina izay mandeha amin'ny anisy zany dia ny tsy fisokafan'ny aerodrome-ny Mahajanga sy Tamatavy 420 ora amin'ny 420 ora fa hatreto dia 9 ora ihany
tsy maintsy apetraka zany ao anatin'le plan de vol andresahako teo a hoe aizy izy a no manao dégagement raha sanatrika tsy tavapetraka Antananarivo ny zavatra misy nefa raha midy amin'ny 10 alina oreta Madagasikara Tamatavy a dia tsy maintsy misafidy zavatra aby izay ary mitombo ny solika lany ny dikan'izay ary ny dikan'izay koa dia mila ela koa isan'ny mpandeha ohatran'izany koa akoatran'ny Tamatavy ny seranana mivoa amin'ny alina dia ny Mahajanga dia mbola misy an'izay olan'izay koa midy amin'ny 10 alina dia nefa eo mba eo amin'ny adiny ray 10 minitra ny safidy manaraka zao dia nosy be adiny ray 20 minitra nefa ny olana keliny amin'ny nosy be dia matetika raha vao misy orana zany dia tsy azo ampiasany nosy be ny antony dia nosy be ndraindray tonga dia misy olana tapoka dia tonga dia tsy tampista dia sahirana ny mpanamory midiny amin'ilay toerana. Nandritra ny fanatanterahana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny fifamoivoizana anabakabaka Tetsivato no nipoirana ity fitarainana nataon'ireo kompania malagasy ity ireto. Nisy ny fitsidiana ny trano fanaraha-maso ny fivezivezen'ny fiaramanidina sy ny fampahafantarana ny anjara asan'ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fifamoivoizana anabakabaka androany. Araka ny teny filamatra izy ireo, les routes du ciel notre métier, dia vaindondra raha tsy maintsy apetraka ny sûreté sy ny sécurité ao anatin'ny faritra anabakabaka 7 tapitrisa kilometatra toradroa izay adedin'ny Asekna. Pejy ny fanatanjahantena anisan'ireo firenena mandray anjara amin'ny fiadiana izay tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja ski Madagasikara izay tanterahina ny Frantsa amin'ity volana febroary ity. Manana solitena roa ny malagasy ahitana ny Mia Clerc sy Mathieu Müller. Ny 5 febroary teo no nanaovana ny lanonam-panokafana raha ny 9 febroary kosa no nanomboana ny lalao. Hiakatra ny kianja manomboka ny 12 febroary avy izao ny mpilalao ski malagasy Mia Clerc ary ny 10 febroary Mathieu Müller. Ratsaivina efa nandray anjara tamin'ny lalao olimpika ririnina tamin'ny taona 2022 izy mianadahy ireto ankoatra ny lalao goavana maneran-tany efa nandraisany anjara. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany misy an'ny teboka ahafahana miraisaina tsy mametraka fifandirana eo amin'izao tontolo izao manoloana ny vona miatra ao Syria sy Turquie miara-mentana sy mifamentana izao tontolo izao amin'ny fanavotana ireo mbola tavela any ambani-tany hatramin'ny alatsinainy ny trangany roro-tany tany amin'ireo firenena roa ireo. Afitra Solondraibe sy Mathieu Princy eo amin'ny sariny Africa News. Firenena sy fikambanana polony manerana ny Mediterranée no nanolotra fanampiana tamin'ny ezaka famonjena tany atsimon'ny Turquie sy avaratry Syrie taorian'ny horohoro-tany tamin'ny alatsinainy teo. Ny vondrona Europeana dia nanetsika ireo vondrona fiarovana izay ahitana ekipa 10. 70% ireo mivondrona ao anatin'ny mpamonjy vonana alefan'ny la Frantsa. I Grèce koa dia nampanantena fa hanampy amin'ny herin'ny rehetra na eo aza ny fifanolanana ara-diplomatika eo amin'ny Athènes sy Ankara. Ny Prime-ministre israeliana Benjamin Netanyahu dia nanambara ihany koa fa hanampy an'i Turquie sy Syrie fa nolavin'i Damascus izay tsy manana fifandraisana matotra amin'ny Israely. Nahagaga ihany koa ny fandavan'i Washington ny fifampirarahana mivantana amin'ny gouvernemanta syriana fa na eo azy zany dia hanampy ny rototra ihany koa i États-Unis. Nitondra ny fanampiany ihany koa i Russie tamin'ny alalan'ny fandefasana ireo mpamonjy voina tamin'ny fiaramanidina 4 be izao. Firenena 12 eo hatramin'ny maraina teo no efa nitondra ny firaisan-kinany tamin'ny Syrie sy Turquie no izao loza voajanahary izao. Tsy diso anjara ihany koa ny firenena afrikanina izay efa nitondra ny fankahirezana tamin'ny alalan'ny vondrona afrikanina toa ny Afrika Atsimo, Nigeria, Senegal, Somalie, Burundi ary Gambie. Hatramin'ny maraina nanangonana ny vaovao dia efa tafiakatra 204 alina ireo namoniny ainy. Miakatra trany io isio noho ny fifanampiana eo amin'ny mpamonjy vona maneran-tany. Mbola maro mantsy no heverina fa taraiky tototry ny trano sy ny fototra-fitrasa maro no irodana. Manao ny ainy tsy ho zavatra ny rehetra miara-mentana amin'ny fanavotana ireo izay mety mbola tavela any ambanin'ny tany rehetra any.
tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany fandarana ahona marina global news ary ny sahilasaonao raha inao vetrany aoriana izao fampalalam-baovao izao demi-seur izay kosa no lohateny horonan-tsara tolotry ny fahitalavitry ny anybiasanao amin'ity aliny alarby ity ny tena mametraka ny mandrapitafa ao manaraka indray tomboky lasy tongovavy